hoany nosybetsika rehefa avy any Bongolava nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro teo ny tao Pamblekazo 2024 3 hoany Nosbe nosafidina manokana nanatsana izany ny rafitro Mompaso satria misy fary izay ampiasain'ny Jirama mamatsy ny vahoaka ao Nosbe ary ao anatin'ity fanadidina ity hoetiny namana Volasora Velson izay fanadidina izay. 10,000 zanakazo ahitana karazany 4 no nivolena tamin'ny velaran-tany 4 hektara teto Mompaso nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao Pamblekazo 2024 teto Nosbe niarahana tamin'ireo sampandrara miankina sy tsy miankina ary ireo fikambanana maro samihafa izay notarihany préfet de police ny kipan'ny sampandrara misahana ny tontolo iainana eto an-toerana izay mamboly hazo mamelon'aina izay mamboly hazo mamelona ny Madagasikara io no teny filamatra manerana ny Madagasikara mandritra ny tao Pamblekazo 2024 3 mipetraka tsara ny lamina sy ny fiara-miasa eo anivon'ny ekipan'ny sampandrara misahana ny tontolo iainana sy ireo vondron'olona ifotony ary piray ombinantoka amin'ny fiarovana sy fepetra ary fanaramaso ireo zanakazo novolena satria hitany be sy ny maro teto fa velona ary mitombo ireo azo novolena teo anatin'ny 3 taona lasa. Mikasiky le fikodrakojana zanakazo ireo efa maro zany niezaky nataonay eto amin'ny cantonnement mikasiky fanarahamaso reny hazo voavolontsika. Misy koa zany ireo CLB na ny vondron'olo ifotony ireo zany miara-miasa aminay koa manaramaso reny zanakazo natsabotsika. Karaha misy zany manimba reny zanakazo reny dia vonona zany zahay amin'izay fiaraha-miasa entre ny CLB sy ny cantonnement zany mandray andraiky tandrify aminay amin'izay zavatra. Nosafidiana manokana ny eto amin'ny faritra Mompaso satria eto no misy ny farizy ampiasain'ny Jirama mamatsy ny vahoaka eto Nosbe ahina ny mety ho faritra ny farihy noho ny findripahana ny ala manodidina. Tamin'ny 1947 nisy tidina taondro bazary io nizaha azy io mba nahita tamin'izay fotoagna any amin'ny 67 metra ny alalignany rano tao. Fa izy tamin'ny zay fa andro tatrako ary za koa niaraka tamindreo tamin'ny 2017 nandeha tao 49,5 alalignany farihy amparibe. Dikan'izay zay fa nisy elagnelagna be matoky za fa virgule-9 mety fa tsao donc tsao fa 49 donc tavela. Ny antony misy karazany. Voalohany aloha fahasimban'ny tontolo iainana. Maro zany fanapatapahana azo tsy andrariny amin'ireo farihy ireo. Resisiny farihy ireo kivetiny farihy ireo angalan'olo raha maro karazany. Misy sasany mamboly. Izao fa mahay miroso koa hagnano tanàna ny sasany. Araka ny loharanom-baovao azo sy Marina teo anivon'ny sampandrara misahana ny fananantany eto Nosbe dia nalainy mpanao politika iray tamin'ny taona 2024 ity toerana izay efa voatokana ho faritra Pamblekazo eto Bemapaza Mompaso ity.